Manolotra ny arahaba tompoko. Mbola azo vahana ny volon'andro ririnina atao anatin'ny 2 andro avy indrindra amin'ny ilany atsinanan'i Madagasikara, izany hoe mbola angatsiaka hatrany ny andro amin'ny ankapobeny. Etsika ilan'izay dia mila manao mafana tsara zany ireo izay hiatrika fanadinana BEPC. Raha mahakasika ny any an-dranomasina dia mafisina ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy manodidina eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra hatramin'ny alarobia ho avy izao aty amin'ny morontsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanana. Andrivotra ihany koa amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo. Misy ihany koa ny fampitandremana ny amin'izay amafin'ny rivotra izay any amin'ny manamorona ny Sofia sy Boeny, torak'izay ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana. Ho an'ny mpiandrika amin'ireo faritra ireo dia entanina mba anaraka tsakany sandavana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza eo. Amin'ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitso maraina raha jerentsika amin'ny antsipiriany dia azorana malefaka ny aty amin'ny faty Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Omaliko amin'ny ankapobeny mety arahana etiketika manify ihany eny antsefatsefany eny ho an'ny ilany atsinanan'ny Sofia sy Alaotra Mangoro. Andrahoana ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratr'andro ho an'ny ilany atsinanan'ny afovoantany mihazo ny Vatovavy, Pitovinany ary Atsimatsinana. Ny ilany andrefany Madagasikara kosa dia hiangoka tanteraka ao anatin'ny masoandro be mibalika. Vinany toetry ny andro ny tolakandro ary mitohy hatrany aloha ny orana somary miatoato aty amin'ny morontsiraka ny faty Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mitsitokotoko mety arahana eriketika manify eny antsefatsefany eny ho an'ny ilany atsinanana Analamanga sy Sofia ary ny faritra Alaotra Mangoro. Andrahoana mitsitokotoko ihany koa ny ilany atsinanan'ny Atany sy ny faritra Atsimatsinanana, Vatovavy ary Pitovinany. Ny alina moa dia mety hisy herijika olalovana orana tandrifindraona indraindray ny morontsiraka ny faty Vatovavy, Pitovinany ary Atsimatsinana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Vinany maripana ao anatin'izay manainga hatramin'ny 2-30 degré ny maripana ambony indrindra aty amin'ny Antsohia sy Mahajanga, eo amin'ny 7-20 na 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Tafidina 3 degré ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra ary eo amin'ny 5 degré Analamanga, 9 degré kosa ho an'ny Matsiakavony. Vinany toetry ny andro amin'ny talata indray ary dia azo vahana tanteraka ny varatraza, izany hoe miandrandra orana malefaka ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy iray manontolo. Andrahoana na anjombona arahana eriketika manify ny ilany atsinanan'ny Atany. Ny faritra hafa ho maina ny andro ankapobeny. Vinany maripana ao anatin'izay tafiakatra 2-30 na 3-30 degré ny maripana ambony indrindra any Besalamp sy Mahajanga, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Maripana ambany indrindra eo amin'ny 9 degré any Vakinankaratra ary 7-10 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Matsiatravony. Morontsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré ny maripana ambony indrindra. Vinany toetry ny andro ny alarobia ary no amaranantsika azy miha malefaka ny tsiko mivaratraza, izany hoe miha maina ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara, na izany na tsy izany azy mety mbola ho hita taratra ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Andrahoana mitsitokotoko ny ilany atsinanan'ny Sofia mihazo ny Alaotra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingavy masoandro. Vinany maripana misy fiakaran-kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny, izany hoe manodidina eo amin'ny 2-20 na 2-20 degré eo. Maripana ambany indrindra kosa tafidina 4 degré ny any Vakinankaratra, 9 degré ho any Analamanga ary 7 degré ho an'ny Matsiatravony. Any amin'ny faritra avaratra andrefany Nosy iny tsy dia misy fivahana firy ny maripana ambony indrindra fa manaiky hatrany amin'ny 2-30 na 3-30 degré hatrany. Morontsiraka atsinanana saika eo amin'ny 5-20 na 9-20 degré izay maripana ambony indrindra iray. Dia izay indray vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka iray. Izay avy etỳ amin'ny meteo Madagasikara dia mirary soa ho an'ireo izay hiatrika fanadinana BEPC. Veloma tompoko.